sy kolon-tsaina. baiboly sy kolon-tsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolotsaina. baiboly sy kolotsaina. Miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo izahay mpankafy Kristy. Mbola ao tsara daholo ve? Hivimbina ny mahasoso ny mahafinaritra ho antsika indray izahay ato anatin'ity fandaharana izay efa mahazatra antsika ity. Fandaharana baiboly sy kolotsaina tokoa izao arahanao izao. Manasanao ampifaliana ary ndeha anaraka ny toy ilay tantara hoe Andolo isika. Anio no atolotra ho anao ny fizarana faharoa, fiadanan'ny Tompo amin'ny tsirairay avy. Ingany tsy ny tahotra akory no azontsika ao anatin'ny fiainonan'ny tantara izay somary tantara mampatahotra moa ny karazan'ity tantara ity, fa ny fatokitsika an'ilay Andriamanitra mahery izay manafaka antsika amin'izany tahotra izany, ary ilay milaza amintsika hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza miherikerika foana fa izany ho Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanagavanan'ny fahamarina koa. Isaia 1:10. Teo amin'ny fiarahamonina malagasy mantsy dia nisy ireo zavatra izay tao natahorana: avelo, angatra, lolo, mpamosavy sy ny toy izany. Ery hafa ve ireny? Misy marina ve ireny? Tena inoana ve ireny sa tsy misy akory ve ireny? Mandaitra amin'ny kristianina ve ireny? Mba manahoana ny amin'ireny? Andao aloha arahantsika ny tantara. dia sady anaraka tantarantsika no andray lesona e.
Kalontsana. Fifaliana ho an'ny mpankafy Kristy indray no manolotra ity tantara ity ho anareo izay mitondra ny lohateny hoe Andolo. Andolo. Atolotra antsika anio ny fizarana faharoa. Tena matoky an'izao zanaharina Andolo zao aka. Alina indray ty ny andro ry tsila, tsy te atsiaro an'ilay omaly intsony aka. Ie, tantara ratsy ny alina iny. Tonga dia atao vombonina akaiky eo daholo ny fatobolo sy ny karazany aloha. Ka tsy mahita fatobolo intsony afa ilay fanodorana omaly iniko. Ka analao kely aloha ny volonareo fa raha be raha ohatra n'iny tamin'iny alina iniko. Ao ary eto aty io ety akaikinao io. Iny dia aty koa misy fingotra afaka dorana miaraka aminy. Zay. Miala ny lolo, miala ny lolo. Miala ry ny lolo e. Gosta ny lolo. Aleo any lolo Tsy mahazo averina ty ny lolo. Na lolo paty, na lolo nangatra, na lolo inona, na lolo inona. Ale! Ao ianao indray manory tsila. Ty. Ao ary. Miala ny lolo. Miala ny lolo. Miala lavitra any. Zay. Lao tao maimbo raikina tsara. Fingotra sy fatobolo mantsy hono tsy tiany reniko. Zay. Ary aleo aloha avy hatrany dia hitsotsotra amin'izayko. Rondro mbola aiza izy teo e. Ohatra mivariana mitazatazana ao an-davaranganao angamba izy zaiko. Eny tokoa. Lazainy fa kanto ireny tarabolatsinana sy ny firafitry ny kitany eny amin'ny lanitra. Taratra etsy amin'ny tsirano etsy ampovoan-tokotany etsy ka eo izy dia mahaforona tononkalo eo. Ohatra ny hafahafa marina anie izy ity ry ventsy e. Izy to tsy mahita mihitsy fa tsika ihany. Sa ve marina ihany le lazainy hoe finonom-poana ny antsika? Dia asa lahy. Oay, ory tsila. Tapaka indray ny jiro. Oay, tomato marina. Ary koa fa nisokatra ilay varavarakely. Ohatray taony karapika mihitsy izy izany. Oay, ary vaky hatramin'ilay fitaratra. Sady misy rivotra amin'ny fofofofo be. Zay ary ny anao. Mba aloha mba ataovy an-tsaingory ary tsila. Ianao ve ahoany mivatako ary malemiko. Oay, izany misy angelikara nainaina be. Ary ohatra misy feom-borondolo izany tsila. Tsila. Vahiny ty tsampikinanao ety ambosiko ty. Melava malemy tsy tafatsoka eo. Efa teneniko hoe ataovy an-tsaingory aho. Ok tsy. Samy manavitra ny eny. Aza mifampitazitazina. Alolo lohako asitrika tsy anatin'itsy simy be tany itsy mihitsy ka. Iafina. Zay. Ato tsy mahita inona. Kay, ary ny zany mandrakitra ny tarehako ato izany. Ary kay misy voalavo ato anatin'ilay simy be tany. Ianao. Kay. Ianao nge adaladala lo avy no asitrika anaty simy be tany ve? Ka ny avina ako.
ary ohatran'ny misy raha manavy angizy zany. ino tokoa samy manenoneny izany ary tena nataonao tsy ampidosy ngamba le fatibory sy fingotra teo. Ohatrany tsy mandaitra akory angamba le izy raha izao ka tena mivoraka be lohaka. Atory anga loka ala rondro. Rondro rondro aiza ry izy teo rondro 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 vai ka rondro. Metsika indray ny atalandreto marina. Ny olona mbola mankafiny akanton'ny zavaboary tarafiny sady volatsinana. Fa ahoana e, fa misy inona indray? ka zany nisy nampatahotra indray nge zay rondro tsy hitanao ve le raha manavy be teo? Dia tsy andrikory le vorondolo naneny teo nefa indray mba mankafy izany akanton'ny zavaboary zany. Tsy naheno an'izany e, sady tsy nahita an'izany koa. Fenao zany dia tena tsy mino mihitsy rondro. Tsy mino an'izany aho e. Tsisy ninona koa rehefa nareo dia tena raha nitahotra ohatran'ireny inireny ka sady za koa tsy matahotra an'izany e. Tahak'izay mba tsy nandeha koa raha ngahakanto aiza veko izay izy mbola tsy tafaverina ihany. Hita ho tena niady reritsika. Rondro ty tsy manampy mihitsy fa mandatsandatsa indray aza ny ataony. Shi aza mirediredy eto ry reto fa ndao atory a. Ndao ary Ory reto a, mba mifoaza amin'izay fa maika andeha asany atsika e. fanga maraina sady ny andro Fa efa mifiry izao e, mifoaza amin'izay teo. Dry ary tena efa toandro be marina. Za zany mbola te atoro mafy sady ohatran'ny reraka be zany. Tsy ila ve tsy reraka? Reradraraka ihany ako sady ohatran'ny tsy tena hita tory fa ny asa saina. Ndao rangatsika hiresaka amin'ny dadasaonina dia tsy atory amin'ny trano intsony fa asainy hitadiavany trano hafa. Tsy lasa tsony raha ohatran'ireny foana marina e. Finareo ve adaly e? Aiza indray tsika nahita trano tsara be ohatran'io finareo dia tena hafahafa mihitsy ka. Marina kosa aloha ny tsila e. Sao dia atao amin'ity trano ity mihitsy ny tena misy lolo. Tsy aleoko mitady toeran-kafa. Tsy mety izany e. Ity ny trano efa manolorinasa hipetrahantsika. Bon, amboarina atanareo a, dia mandeha tsika. Miandry antsika ny asantsika. Miomakomana maraina ny anareo zany e, ka nanahoana natory tsara. Tena tsy zany ry dadasaonina fa saika mba hitena hoe Mangina aloha ianao e. indray ariko. Fa misy inona indray e? Ka sao mba misy trano hafa azona hivatanana re? Na reo reto tena vahiny sarotra lamina tsy. Io foana ny fandraisana vahiny aty e. Tsy misy olan'izany fa nareo mihitsy no hafahafa ary sody mba nanota vady tato ary nareo reto. Tsisy an'izany ry dadasaonina fa ry zareo mihitsy ny mamorina eo a. Sady raha isy an'izany ary ve dia izany ve dia hampatahotra e. Tsy mampatahotra hoe ary kalakely io zany tena mbola tsy nifanehatra taminy mihitsy aleo fa ho avy neny io. Fa izay aloha mamaika fa mbola monjy asa e. Ndao ary dia mavitabe ry anak-isany amin'ny asa izay atao Io mankasitraka ry dadasaonina. Tena vizana dia vizana tamin'ny tontolo andreny ka hita daholo aloha hatreto ny toerana misy matière première e. Saingy mbola tsy nisy nionana ifotony izy ireo.
raha izao no mitoy ohatra ny tsy ho vity ty asy tika zazany sady rera-batana ny rera-tsaina tsy ampitoro-maso raha teo no ampahorin'ny tahotra lava izao. Inona marina ary ny ambadika izao zava-misy aty Andolo izao e. Ro veny ty mission ty vao vita. Raha izao ngamba na ny aina aza ve tsy ho afoy. Tena mahafinaritra ireto rano tika. Tena manjelanjelatra mahafinaritra tena. Akantony izay rano ray izany. Mahadio mangano any. Ary alolo zahay petraka eto amin'ny sisiny eto dia akirozaroza koa ny tongotra ka. Mahafinaritra ery. Azoko ery ny haiko amin'izany ka. Lazain'ny dada Sonina fa vady anaovana an'izao ty rano ty rehefa finanompoany izany amiko e. Ary to ohatrany misy manapona izany masoko izany. Fa izy izany. Ary to tsy misy olona. Fa to ohatrany ny hafahafa. Misy mandranitra ny voloko. Tena misy misintana mafy be mihitsy. Fa izy izany e. Aza manao sangaratso indrindra venjo sa tsy lavina ve izany e. Fa to tsy misy nizaniza akory. Fa ahoana e. To misy manapina indray ny vavako. Fa ahoana e. Pitra eto raha zaho olona mikafy izao e. Misy nanosika ato anaty indray izay rira tsy tena kosa daholo. Vata tenako iray manontolo. Fa iza loatra re izao olona izao e. Nataoko mahalala randro izay raha tsy saina eo so ihany fa nahay lomany fa raha tsy izany dia sepitra tao anaty rano tao. Aleo hiakatra dia solakan'izay ihany ka. Zay fa tafiakatra. Ary mbola iza kosa maminga anazy izany e. Tsy reny tanako raha sy maratra be marina. Ary to misy fotsifotsy be eo alohako io. Fa ino io e. To manantona izany. Oka re tompoko. Oka e. Tsila, tena hitako izao fa tsy mandaitra akory ilay fandorana fatibolo sy fingotra nataontsika. Zaho koa aloha tena mahatsapa an'izany e. Toa vao maika raha manampitrotraka fotsiny ny tahotra sy ny ororana anantsika. Herim-po verimaina e. Fa inona ary ny atao e? Ahoana ny etrentsika an'izao? Tsika koa ty tsy manapidina fa tsy maintsy manao ny mission ny ao am-piasana. Raha napoziko izao tsy nandeha ka. Ngamo ianao ry ventsy afaka ny andaha. Mba tianao koa ny asanaoko. Ilay very asa amin'izao aloha tsy mahafinaritra e. Izay indrindra manko. Nefa raha hiatra manaina ohatr'izao kosa ve dia mba hiety. Dia inona ary izany ny atao e? Ary ohatrany tsy nentin'ny kanto anie ilay baiboly fitondrana iny e. Andao mba hanandrana maky an'iny tsika ary tsila. Toa efa henoko ihany mantsy fa ny zavatra ohatr'izao tsy mety raha tsy amin'ny fivavahana ihany. Ndao ary. Aleo izany hitazona an'ity baiboly ity ka. Aleo hitazomako azoko. Izany mitazona an'ity. Zaho koa nge mba te hamaky e. Meo aty. Tia zao toko ambany io dako. Zaho mitazona an'ity andro any alina. Mety aty iny.
ndameo aty oritsila so dia mba rofotra angela aoka zany ilazako anao hoe meo aty tazomako azy aleo rangahy dia mifandimby andao hanokatra baiboly tonga dia sokafana amin'ny fotsiny aloha ty dia vakiana izay misokatra eo ndao are alefasa io dia izy amin'reto andinina reto rehetra tsila no hovakiantsika senao eto many izao hoe asan'ny apôstôly toko 7 zany mba efa mba ny mpanao litorjia ihany taloha mahay mamaky teny andao ty efa voaloko eto ty no hovakiantsika ndao tokoa ary hoe eto amin'ny andininy 70 zany ty amin'ilay hoe asan'ny apôstôly toko 7 asan'ny apôstôly toko 7 andininy 70 io hoe mba avakio ry tsila ary Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka farano amin'ny hoe amen ary tsila amen ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka inona moa zany izao ny fandraisan'ny fahatahorantsika amin'ity akatony ihany io baiboly io fa inona aloha ny dikan'ilay hoe mibebaka ka tsy efa eny foana ve zany hoe mibebaka zany mibebabebaka tsy hay intsony zany ka raha ny fanazavan'ny kanto aloha dia hoe miala amin'ny fahotana hono zaniko eny ekeko ange zany nefa ina koa moa dia hoe fahotantsika eo sa tsika ve ny tena mpanota be dia ampitahorony lolo oatra izao tamin'ny kanto mbola teo izao tsy nisy ninina mihitsy teo aleo any fotsiny lorangahy ny tenin'Andriamanitra iny ka meo aty amin'izay ilay baiboly tazomiko tazominao zany aloha 10 minitra dia tazomiko indray 10 minitra tonga dia tazomiko aty aloha mandrapako ianao koa rangatsy tsy maninona fa mandefitra dia asio vavaka kely aloha zanga mahay an'izany zao vavaka sakafo izao no tena haiko Andriamanitra tsy forany sakafonay amen mba vavaka alohan'ny atory ahay Andriamanitra ta io ny toromasonay ampio izay mba tsy ahita zava-doza mba tsy hatahotra ampio izay Andriamanitra mba tsy ho tratra n'ilay lolo sy angatra sy tsy hay intsony ireny Fonjevaris menata ji rondro fatao kotsabe ndry hatrany paladika hatrany tapindoha ary inona koa tia nahazo andry tena izay vao mino zavatra teneninareo tena izay fa maninona nahita lolo ve tena izany mihitsy tena nampijalijaly mihitsy ange zaho tao felany tao fa ngamondry tsy mbola hoe nakafiny akantony ny zava-boary tarafiny zato volatsinana eny ka tena nankafy fa zao izay lazaindry fa miniminy foana zany ary kay tena misy zavatra maizina mihitsy atao amin'ity toerany ity ety amin'ity tanàny ity mihitsy ny hafahafa
Tena izay vao mino e. Tena marina e. Vonjeo aloha e. Ary nga dia tena naletiny tao anaty rano ty ianao ny tao kosa be. Mbola manatsafana eo koa ianao a. Zay ka. Taovy ihany. Tsy andro ny fifandatsana tsony izao reto a. Avianareo aty. Sao dia miverina makato an-trano ato indray izay fanaratsy izay fa andao aloha hivavaka eto aloha dia amakimaky an'ity baiboly ity ihany ka. Hivavaka? Ahoana izany? Amiko ane ny heritsainao ihany no mitondra an'io e. Sady ngatsy ilay olona masina be ohatr'andrikanto ireny ihany no henon'Andriamanitra vavaka e. Iza kosa dia hoe ilay olona masina be ohatr'andrikanto. Andao aloha andramana fa ny fatibolo sy ny fingotra koa nefa tsy mandaitra tsony. Sady Andriamanitra ange hono tsy mizatavan'olona izany ozy kanto e. Tena marina tokoa izany a. Alohan'ny tena amitsana dia aloha izany dia isolaka antsy vetivety eo sareo a. Ndana ry rondro a. Aingana. Sao dia mitarondrorondro andray ka tratrany eo. Ary sa mamelaka temena izany. Tena nirefitra mihitsy izy teo a. Sendrena izy. Andrekako. Tena loatra tsy mivaditra evana marina ity. Aleo apetako ny andro eto akanjoko reto dia andeha malaky ny anaka. Zay. Tena mivadika izany. Tsere. Aleoko izao ka. Aleo andeha. Tena ho fatany tao hatreto amin'ny farany. Aleo ezakazaka mihitsy ka. Enjana mpimarina izany nahazo andrizandry kanto a. Fa izao andao reto ifandray tanana. Andao ifandray tanana dia hiantso ny anaran'izany Andriamanitra izany tsika. Jesosy Kristy. Atomboa itsila. Ndao ary. Andriamanitra anehoany herinao zahay. Arovy amin'ny fanahy ratsy sy ny asa maizina rehetra. Tompo, na dia tsy fanaonay aza miantso ny anaranao, na dia mbola tsy hainay loatra izany tena mivavaka, dia mba mienohanay ihany ianao Tompo. Vonjeo izay. Sa mety Andriamanitra, fantatrao ny tsy finokanao hatramin'izay. Ny heritsaiko ihany no ny ankinako. Miariary nefa izao fa misy zavatra tsy vitan'ny heritsaina fotsiny. Fa tsy maintsy mila ny herinao Andriamanitra. Koa asehoe anay izany herinao izany Tompo. Tena misaotra an'Andriamanitra tokoa aloha fa taorian'ilay vavaka dia mba tonontonontsika. Na izany aza nefa dia mbola tsy afaka tanteraka ny tahotra ty anatintsika. Fa izay ihany ary ty kanto e. Efa tonga ne zary izy telo menada e. Ary to fa maninona zatonareo to ohatry ny akoho voakapoka. Telo andro any tsy tety dia izao sahady fa nisinina. Vita ve ny asa sa lozanareo fanadala fotsiny taty? Loza. Ngamo ny sy asa vita izany teo e. Loza fa tena nampitahoron'ny lolo tato izay. Nampitahoron'ny lolo? Fa lolo ahoana ka? Tena misy matotoky ato amin'ny tetrano ity a. Roviana vao tapitra ity mission antsika ity reto a. Za koa tena efa te hody reto a. Sady izay tany rehetra andanina ty to feno fadifady daholo. Fa hody ahoana sahady ary. Zary vao tongako hody sahady ny ao an-tsainareo. Mission nampanaovina antsika anie mbola tsy vita e.
Ndry marina, tsy toe marina ndry. Raha mba fantatry ndry mantsy ny zavatra niseho teto a. Fa inona le niseho hoe tantara ao aloha? Zany ve? Dia inona ny nataonareo tao anatin'izany rehetrarehetra izany? Tena andao ody ka. Ny mody aloha tsy afaka mody mihitsy aloha izao tsika amin'izao e. Ny tale tena manantena amin'ny mission vitantsika soamantsara aty. Fa izay vahaolana andeha hatrehantsika amin'izany zavatra nanjohanareo izany. Ka inona ny vahaolana ho hitandreo e? Hiady amin'ny lolo zany? Ny vavaka rea, tsy misy afa-tsy ny fanakinana ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no entsika mandresy an'izany asa maizina izany. Aiza ary ny finoanareo? Izay aza matahotra beko. Inona moa ny finoana eo? Ny fantatra fotsiny izao dia hoe tena toerana be lolo sy be fombafomba hafahafa mihitsy amin'ity toerana nalehantsika ity. Mampatahotra ka. Tena marina raha mba sahandeha mission intsony amin'ny manaraka. Na sanatria ho voaroaka amin'ny asa aza. Za tsy handeha intsony ka. Aleo farafahantsika ny asa maizina e. Dia aza kely finoana ohatrin'io. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy-ositsika fa fanahy-mahery. Indrindra rehefa nandray an'i Jesosy Kristy tsika dia mandray fanjakana tsy azo ampororon e. Araka ny Hebreo 12:20. Dia matoky andry izany izay rakanto fa mivavaka ao anay ndry alohan'ny atory a. Tsy izaho ireny tokony hitokisana. Jesosy Kristy ny tokony hitokisantsika. Izy ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ndao hivavaka tsika raha dia hanao asa kely alohan'ny atory. Asa kely? Fa ino izany asa kely? Androaka ny asa maizina rea. Ve, sady grave raha ohatra ny tamin'ny aliny no miverina. Eny ary, anomboka amin'ny fotoantsika. Jesosy Kristy manan-kiravany Nazareta no andravana ny asa maizina, tsy anakery tsy anapahefana eto amin'izao toerana sy vohitra izao. Ny fanahy ratsy rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny farimy rehatra avy ny anjara toeranao. Efa nofidian'i Jesosy reo. Efa nofidiany tamin'ny rano. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona ny fanahy ratsy mampitahotra, miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny farimy rehatra avy ny anjara toeranao. Miala Satana amin'ny anaran'i Jesosy, mivoakaingana ianao. Any amin'ny farimy rehatra avy ny anjara toeranao sy ny firongonao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo makasitraka fenonao zahay raha afaka nanao ny asanao nandrava ny asa maizina teto amin'izao toerana izao. Dia mino izay fa tsy ampahorina hampatahotra anay intsony izany ianao no hitokianay satria ianao no Andriamanitray. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Ahoana raha dada Sona? Ahoana ry sea? Soa ihany se fa hitako. Fa inona moa reny nataonareo alindreny sady izay mitabataba tsy fandrenesana. Marina tsy mamoaka teny manota fady mihitsy nareo tao Ay ve, mba andresatresaka fotsiny izay fa tsy hoe nisy inona loatra ka. Miresaka ve ry se dia misy ohatran'izany ohatran'ny fandroaka sy hafahafa izany nareo?
Inona moa? Amin'izay vao niteny an'ilay hoe Jesosy dia nangoritsina sy niovitrovotra ny trano taty aminay. Tena hafahafa mihitsy nareo ka. Ay, vele nivavaka izany e. Nivavaka? Nivavaka izay tamin'iny ka. Nivavaka? Vavaka inona ry se no manota fady sy mampiororo ohatr' izany ny fanaovana azy sady m'izay mivazavaza ohatran'ireny olona miatso vonjeo ireny. Marina tsy natahotra mihitsy any moaly iny sady amin'ity faritra Andolo sy ny manodidina ity ry se tena fady an'izany fivavahana avy any ivelany izany. Nenay aty ny fanajana ny fombafomba sy ny fivavahana nentin-drazana dia efa ampy ary ohatra amin'izany fotsiny ny resaka ody avandra sy ny karazany rehefa tsy manota fady ny olona dia tsisy an'izany mihitsy aty. Zany ve? Dia tena tsy mety izany ilay nataon'ilay namana iny. Tena manota fady ireny ary manomboka izao dia teneny mafy ireo namanareo ireo tsy hamerimberina an'izany intsony fa raha tsy izany dia ho tezitra aminareo ny fokon'olona satria sokajiny ho isan'ireny olona mpanota fady ireny nareo ka hiarany dina sy ny fitsaram-bahoaka. Ka tena misy zavatra mampatahotra sy mampiororo anay iny. Mifantatray fotsiny dia hoe rehefa mivavaka izay dia lefy ilay izy. Ataovy tsara ary dia ho hitanareo izany fahatezerany fokon'olona sy ny tangalamena aty zany izy hoe mivavaka dia lefy ilay izy. Nareo indray izany nitady hanozongozona ny fomban-drazana aty amin'ity tanàna ity. Mahery zanahary any ery se ty Andolo ity tsy mbola nisy olona mihitsy teto na dia ray aza nanota fadika hafamaina fotsiny. Vita ihany ty reto ny folo andro nanaovantsika mission. Totoza somatsara daholo ny asantsika. Vita ihany ampamiramranana. Tena misaotra an'Andriamanitra lehibentsika reto fa raha tsy nisy azy tsy vity ny asa taty iny. Tsy nahendry an'ilay zanahary nandolo ilay Andriamanitra nivavahany kanto nivavahantsika rehetra mantsy. Tena izay vao minina herin'Andriamanitra e. Izany mihitsy fitaratra tsara ho antsika kanto tamin'ny finoany an'Andriamanitra. Tena misy tokoa aloha ilay asa maizina saingy fantatsika tamin'ity mission nataontsika ity fa tena velona ilay Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra telo izay iray raha izanaka fanay. Efa nibebahako teo anatrehan'Andriamanitra ireny nanao tsintsina fivavahana ireny. Tena tsy azo vazofasiana tokoa Andriamanitra izay hafafan'ny olona no tsinjaina. Tena hiova mihitsy manongo izaoka. Fandolo tsika reto tonga dia andeha hisaotra ny dadasaonina ny amin'ny fandraisana antsika. Fangatsika sy andriany kanto. Izy mbola sahirakirana mandamina ny raportsika fa andao tonga dia vitaitsika. Tena nanovan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mihitsy ty mission indray mitoraka ity ka. Mbola tsy fahita nefa tena nahitantsika ny herin'Andriamanitra. Ndao tokoa ary tsika ho any amin'ny dadasaoniny mandra-piverontsika avy any dia efa vonona koa nga mikanto araka ny lazainareo teo. Ody dadasaonina. Ahoana izay le roa? Ainareo telo tany ato. Manahoana nareo, salama tsara ve? Salama izay ka. Isaoran'Andriamanitra lehibe tokoa. Isaorana an'Andriamanitra? Izany rery dadasaonina. Tena nahita ny herin'Andriamanitra izay
Vita soma tsara ny mision tanteranay nandritry ny andro maromaro izay e. Tany am-piandohana dia nihevitra izay fa angamba tsy ho vita izany fa anao taridositra iala ety izay. Kinanjo no nanapa-kevitra niaraka tamin'Andriamanitra izay dia sao tody soma tsara amin'ny fiafaran'ny fotoana izao e. Na za koa aza nery zareo mba vaka dia vaka mandinika ny retonareo e. Hatramin'izay matsy taty rehefa misy vahiny tonga ohatr'izao a. Marina raha tafavoaka velona ohatr'izao fa tsy vita hatramin'ny farany akory ny asa dia lasa mandeha manao taridositra miverina fa no ny toe-javatra sy ny fampioroorona misy aty amin'ity Andolo ty e. Nefa mijery ary retonareo to tsy marary tsy marikoditra, tsy nanimbinana akory fa dia salama be andeha ody zao vita soma tsara ny asa. Tena oatra mba miavaka ihany zany Andriamanitra ivavahanareo zany rehefa tena nandinika a. Oatra mba tena mahery ihany matsy ny finoana ny herin'ny razana sy ny zanahary aty nefa toresiny zany Andriamanitra ivavahanareo zany. Tena marina izany Dadasaona. Na iza koa zany eto aloha sy nisy nanao tsinontsinona azy e. Saingy tsy afaka fa zava-poana ihany izao fiainana izao raha tsy misy an'Andriamanitra. Tena tsara izy e. Tsy misy andriaman-kafa ankoatran'izy iry ihany. Tena izay ary olona vao mino fa tsy misy afa-tsy izany Andriamanitra raha izanaka fanahy masina izany ihany no tena mpamonjy. Tena diso hevitra sy diso lalana izay teto Andolo fotsy hatramin'izay. Marina tsy niaina tao anatin'ny aizina. Amin'ny manaraka re mba tongava maro dia manao tafika masina ty mba hitondra fahazavana ho an'ity vohitra mbola atao anatin'ny aiziny ty. Eny rery Dadasaona, dia mankasitraka amin'ny fandraisana e. Tsisy isaorana re. Andriamanitra no isaorantsika lehibe fa sao dianareo taty izao anie ny nampiasay no hitondra fahazavana ho anay taty e. Ary manantena ny fiverenanareo zahay amin'ny manaraka dia hitondra vaovao mahafaly ho anay aty Andolo fotsy amin'izay e. Ary mety hiovatra amin'ny anaran'ity tanànana ity amin'izany fotoana izany. Dia izao ry Dadasaona, mitsangana miazava fa indro tonga amin'ny fahazavanao e. Voninahitry Jehova nefa miposaka aminao. Mora mahay koa tsilo izany. Izany efa tsy mbola mahatadidy andiny soratra masina mihitsy. Ka misoratra tao anatin'ilay fiarantsika angeza verse izay e. Ary hono ary izy telo menada. Sody mba mety rera mba hajanony ny baiboly rahiny mba hahafahanay manana taridalana sy fitsipika eo amin'ny fiainany. Mandeha anjambany be ny ihany ane zay raha tsy misy taridalana toy ireny. Antenaiko fa tsy ambanina velively an-kanto izany. Fona eo anao ty raha izay koa aza voazay mba nahatsapany amaminy izany tenin'Andriamanitra izany. Izay moa any andreny vohitrany dia afaka mividy ho anay e. Nareo aty lavitra aty dia tsy manary e. Sahoana ry tsy lasy rondro. Mety tokoa izany ka tsy maninona ka. Dia mahereza indrindra amin'ny famakinan'ny baiboly isan'andro e. Eny re, dia manatitra hatrany fisaorana ho anareo, indrindra fa ampitao any amin'ny kanto any fa izy ny tena hitako hoe nijoro vavolombelon'ny finoana dia taty amin'ny tany maizina taty aza. Somary nandrahoandrahoana kely sy hafahafa kely ihany aho matsy raha vao niteny izy hoe apetraka amin'Andriamanitra entina mbavaka sy ny karazany tamin'ireny feonantsika voalohany ireny. Nefa tsapako fa tena tafita taty amiko. Ny afatra nentina dia tsy dia niteny firy azy izy. Natolotry ny mpankafy kristianareo teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Andolo. Andolo. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Silvera Zavandrafara no Dadasaona, Valery Razanajatovo no Rondro, Fitiavana Rasoloarjao no Tsila, Miria Malalaniavo no Ventso, Nirina Lalao Estera no Kanto.
ao anatin'ny kolotsaina malagasy ny finoana ny fisian'ny angatra na reny avelo na ny lolo na koa ny matotoa ireny. Izay amin'ny ankapobeny dia heverina ho tontolon'ny fanahy fisehoan'ireo fanahiny maty ety amin'ny tontolon'ny velona no heverina ho nisy karazany ireo lolo ireo izay mety nisy anga no heverina ho tsara fanahy kokoa izay toa miseho fotsiny sy milaza afatra, fa misy koa ireo karazana lolo masika izay tonga mampahory sy mampijaly amin'ny velona. Ny finoana izany dia isany mifandraika indrindra ihany koa amin'ny finoan'ny malagasy sasany teo aloha ny amin'ny hoe fitahian'ny razana izay no heverina fa ireny razana ireny izay efa maty dia mbola mitampody indray ety amin'ny tontolon'ny velona any ka niraisina ho mitahy na nananana fanajana manokana sy narahana fombafomba isan-karazany indrindra raha tsy tiana hiverina ety amin'ny tontolon'ny velona ireny fanahiny maty ireny. Araka izany dia be ireo toerana fadifady izay hita etseroa eny amin'ny vohitra sy tanàna malagasy eny. Fa etsy andanin'izay ihany koa dia misy ireo toerana manan-tantara noho ny fisian'ny tantara ratsy tao aminy. Ohatra hoe tato amin'ity rano ity nisy olona maty ohatr'izao dia lasa misy lolo izany rano izany ohatra ihany koa hoe tao amin'ity toerana ity dia nisy tolam-balony maty izay nilevina nefa dia nanorenana toerana ohatr'izao any ka misy lolo mipotra rehefa amin'ny fotoana toy izao sy toy izatsy. Ohatran'ny hoe mampatahotra ve ny miresaka an'izany amin'izao andro izao? Manalokaloka ohatran'ny razam-bay tsy hita ve ilay fiteny malagasy? Kanefa zava-misy izany sady tsy maintsy resahantsika. Ny fandaharantsika raha teo baiboly sy kolotsaina ary dia tena tao anatin'ny kolotsaina malagasy mihitsy izany resahantsika izany. Raha izany ary no izy, manahoana kosa nefa ny ambaran'ny baiboly? Manahoana ny finoana kristianina? Ny finoana kristianina dia mihevitra fa ireny karazan-javatra hafahafa ao anatin'ny tontolon'ny fanahy ireny dia asan'ny devoly, asan'ny maizina, fa tsy hoe fifoazana indray an'ireo maty, fa ilay fanahy ratsy mihitsy no mampiasa an'ireo endriky ny maty samihafa sy mampiasa karazan-javatra entina hampitahorana ny velona any ka izay no mahatonga ilay hoe misy ny lolo hoe angatra zavatra ohatrohatro izao fanahy ratsy devoly tsy ohatro izao. Ary dia ireny ilay natao hotoerina sy horesena araka ny petera voalohany toko 15 eo amin'ny 9-7 toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Nisy fotoana Jesosy Kristy aty amin'ny filazantsara toy ny hoe ao Matteo toko 7:10 izao raha nandeha nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina no heverin'ny mpianatra ho matotoa izy. Kinanjo Jesosy Kristy fa tsy matotoa, fa ny lesona anankiray voalohany tokony hananantsika dia hoe tsy
tokony atahotra isika ninona zava-mitranga tsy tokony atahotra isika faharoa satria manana n'Andriamanitra velona sy mahery isika voalohany tsy tokony atahotra isika faharoa satria manana n'Andriamanitra velona sy mahery isika fahatelo ka izy no ampandresy atsika andenga averintsika tsy tokony atahotra isika satria manana n'Andriamanitra velona sy mahery ka izy no ampandresy antsika ny asan'ny devoly aloha dia tena misy saingy natao ampiasan'ny fahefana izay efa nomen'ny tompo atsika isika andravana ireny asan'ny devoly ireny ka tsy anaiky ampiororona sanatria ninona tantaran'izy ninona zava-mitranga sy miseho Andriamanitra no mampandresy atsika tsarovy fa tsy ny fiondanana baiboly no inona tsy ny famafamafazana zavatra no inona ary finonompoana mihitsy aza no andraisantsika ny fandorana fatibolo sy fingotra rehefa misy tranga hafahafa mampatahotra fa ny fiantorana tanteraka amin'Andriamanitra ilay mahefa ny zavatra rehetra sady arahany tena finoana vokatry ny fanoloran-tena marina ao an'Andriamanitra dia tena miasa ny tompo ka noho izany raha misy zavatra mampatahotahotra anao amin'ny toerana misy anao eo amin'ny fiarahamonina aza dononany mitafy an'i Kristy ary mandrava ny asa maizina miala satana arak'ilay sombokirana rahantsika tao anatin'ilay tantara teo iny tsy manana anjara eo amin'ny fiainantsika akory ilay ratsy aza mety atahorany devoly na amin'ny endrika ahoana izany na amin'ny endrika ahoana fa manana Andriamanitra velona sy mahery isika izy no ampandresy antsika ny sisokazy anankitelo ny toepon'ny mpilalao teo nisy sady tsy manana n'Andriamanitra no matahotra nisy koa ny tsy manana n'Andriamanitra nefa tsy natahotra fa zany rehetrarehetra zany tsy andresena ninina mihitsy fa ny manana n'Andriamanitra sady tsy matahotra ao anatin'izany no ananantsika fandresena mbola averintsika ity jaona voalohany toko faefatra andiny faefatra ty hoe mbola averintsika ty jaona voalohany toko faefatra andiny faefatra ty hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Amen. Viu
misojereny nafarandroazany mitsangana tsy anjaranaony fariseny fiainanao mbola misy antenaina fiainanao mbola misojereny nafarandroazany mitsangana tsy anjaranaony fariseny. eo ary miara-mitraka matokiare fambola isy anjara manao ane matokiare Jesu tsy mahafona andao ane tato anatin'izao fandaharana baiboly sy kolotsaina izao ka dia hoy izay hoe veloma finaritra ary mpiaina-tsaina. Baiboly sy kolotsaina. Baiboly sy kolotsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa atolotry ny mpankafia Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolotsaina. Baiboly sy kolotsaina.